XL Radio manolotra anao mandritra ity herinandro ity. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ilay arena nangalala. Tantara nosoratany Ndiamato, Ovelomny, Rakoto Asampatari, Yary, Fouad, Miartso, Tsikamaminay, ary Iraklo. Kirakira ny lafiny ara-teknika, tsy tohaina arinazy. Nandray feo, Santa finaritra. Naratotosa, Ndiamato. Tsara kosa ty toerana vavoatiry deba, mangina tsara sady ambanimbany vohatra. Ino moa le anaran'ity toeran'ity teo? Ty lesiny atao hoe safim-bazaha aminy. Ay, Toerana mbola milamina aty ka. Tsy dia oly amin'izay aloha mipandakama fa ivory kely tsika. Misy zavatra tiako lazaina izay lesy mantsy. Radoda! Radoda ary mbola tsy ako, dia ahoana? Tonga dia atomboka ilay fivoriana dia lesana fotsiny ampita lesana any izy avy eo. Rehefa vita mantsy ty ketrika iray ity dia miditra miketrika vaovao indray tsika. Ka mila vitaina tsara ty, miankina amin'ity zany. Eny ariko, fa ahoana hoa deba? Mba saika ny kely aho hoe roviana zany io zazavavy io no... Raha pitso any lesy, efa niantso an'ilay vazaha fa ahoana? Aka mba fanontaniana fotsiny iny. Ialamy miandraikitra amin'ny fiambenana an'io tandremo sao dia votsotso eo ka very eo ny vola. Very mantsy tsika raha zay no mitsanga eoko. Aza manahy ianao deba, efa nasiako mpiambina rola aho, tsy makaiza tsony io. Ary efa nomena sakafo marina velo izy tao e. Vao andeha ame azy mihitsy aka, dia avy eo mamora ny zalahy. Sy mety lesy izay, fokiso tsara izy fa sao dia arary eo io ka ho loza. Vao ray sefo a. Voa ilay sy varavarana io fa nome an'ilay sakafo an'ilay sipa ao a. Ary misy olona miditra zany. Aza hitako ka tonga hamono aho. Dia inona nataoko? Ato koa tsy misy zavatra mba iarovan-tena mihitsy. Telefonina koa tsy aty intsony. Mety nalain'ny zareo ngamba. Aleo aloha mody matory dia hita eo izay ataony e. Tena ohatran'ny malahelo an'ilay zazavavy ihany a. Any izao ndray aman-dreny io mitataina mihitsy, mitady azy. Raha mba fantatr'izy ireo mantsy. Sy, inona koa ry za mahazo azany e. Hatramin'izay tsy mba mahatsapa an'izany alahelo izany rehefa manao an'ity kandro ity. Izao nefa fa ahoana ary? Inona marina zany no tena nahatonga anao an'ity azy ity? Tena mbola tsy nametraka an'izay fanontaniana izay mihitsy aka. Aleo manome sakafo an'ilay manjakely ato dia avy eo mandinika an'izany. Ohatran'ny mbola matory izy zany. Aleo foazina fa anoana io izao. Io fa manantona. Ary mitondra sakafo ane izy zany e. Dia ahoana iny? Tsy hay izao na sakafo misy pozina na misy fanafody fampatoriana. Nefa za zany noana be. Eo, mivoaza fa nitondra sakafo anao a. Sakafo? Za tsy hinana. Fa maninona? Nga ianao tsy noana ka? Tsy haiko na sakafo misy inona nomenao ahy ioko. Mahazo matoky ianao fa tsy misy na inona na inona izany ty e. Ahoana moa ny atokisako anareo e? Nareo izay nangalatra ahy. Fa ataonareo inona e? Hoano aho fa tsisy ninino izany io e. Eny e, fa rehefa tsinany ianao dia hoentiko miveriny tiako. Dia inona fa matahotra. Zany efa zany tena loana be. Aleo ranga hoanina ka. Rehefa maty dia maty. Hitako tena noana izy fa matahotra. Jereo ty izy. Mampalahelo kely. Ahoana ary nataoko mba hihinanany an'ity sakafo ity? Aleo fa hitako ny hevitra. Hihinanako ity dia amin'izay hita hoe tsy misy zavatra atahorany. Ary toa nihinana izy? Hoaniko ity rehefa tsy hinana ianao a. Matoa izy nihinana tamin'iny dia diako izany fa tsy misy nininina izany iny sakafo iny.
Aiza ro hinanako e. Marary be izany no lohako sady fanina be a. Fa maninona siraka izany mikovokovoka fotsiny fa tsy matory. Mia, fa maninona ndry? Fanina be a, marary be lohako. Izany ve? Sao dia andeha dokotera sika? Anka, efa alina be izao fa aleo rapitso mba omeorany fotsiny a. Andraso ary ity termosy ity koa tsy nasiany volana rano. Aleo angalako vetivety any ambany ry. Fa maninona ary tsy nasiany volana rano ny termosy. Tato ato izay izy tena varimbariana mihitsy. Tena mila tenenina izy fa tena tsy mety izao ka. Izao ny rano ilaina maika tsy misy. Aleo andehanako any amin'ny efitranony any mihitsy ka. Dia ahoana izany? Za tamin'iny efa saika tsy nahita valo mihitsy. Tsy maila ahoana koa. Raha tsy maila efa ela ny tratra. Tsy napoziko fotsiny tamin'iny hoe hivoaka tampika izy. Izany mihitsy ny tokony izy. Aleo fa tonga dia angorona ny entako a. Raha pitsoley rehefa maizimaizina iny amin'ny aleto dia mba seve misy makeny an-dalana. Nisofiko ve ny lalitalovana sa io ary ho afa mitombona ny ahako. Misy zavatra feno ity volany ity mihitsy. Dia ahoana ny ataoko? Tena misy idirany ity mihitsy ny tena nahaveran'ny zanako. Efa mba nahita tory kosa meko. Tena natrera-tsaina izy. Izany no mety mamparary ny lohany ohatr'izao. Fa ilay resaka haingo teo no mahalasa ny saiko. Mila arahana maso volana manomboka eto fa misy zavatra feno mihitsy. Raha fantatro moa hoe misy ifandraisana amin'izao fanjavona ny sanako izao izany dia ataoko mahita ahy ianao. Yaja! Ahoana izay deba? Saika ny tany an'lahy momba n'ilay sipa kely eo e. Manao ahoana izao? Salama tsara izao ka. Fa somary tsy dia misakafo fotsiny amin'ilay sady matahotrako. Ay, rehefa salama tsara izy dia efa milay izany e. Sady riva ihany io dia efa hain'ilay ihany e. Izaho mba saika nitany zavatra aminao patao raha mety e. Momba n'inona indray ity e? Momba ka. Tsy azoko. Fa momba lahy ahoana? Aza hitako fa nitany an'ilay zavatra tsy tiako lazaina indray le ty. Hoe ahoana na tonga tato? Fa ahoana ka? Ngatry tiany lany aty? Tsy hoe zany ka. Ay, azoko tsara ny tiany lahy tenenina ka. Anontany momba ny ray aman-dreny lahy lahy. Tsy mahafa-po mihitsy ny valitenin'ny deba teo ka. Ohatrany tsy milaza ny marina izany izy. Dia ahoana moa raha sanatria zanak'olona nangalarina kosa aty fa tsy hoe dia eny ampifaky izany ny hoe nitsipony. Izay mantsy ny lazainy teoko. Iza moa no mahita raha izy ihany no namono ray aman-dreniko dia mojany ny zavatra teniteneny anay eo. Tsy hay intsony e. Ary maninona moa raha manontany any dota ahy e. Sady izy efa ela ny tato. Mety mahafantatra bebe kokoa momba ny deba. Aleo rangaha izay mihitsy nataoko a. Mia, efa nanao andry? Efa tsy dia maninona ka.
ono apy ahoana kizay mba nanao ahoana ihany ary mifanadihadiana momba n'ilay zanantsika efa kely sisaka dia ho hita ireo olona nangalatra mon kely efa misy olona ayahiana any efa manara-maso azy izao ny polisy dia indrio aza miasa saina be loatra fa lasa mitondra tsy fahasalamana ho andrina izany fa ahoana moa ary radony dia tsy asa saina amin'izany a zanako izao ve nitsita dia tsy asa saina aminao eny tsapako izany na za koa angeky mba malahelo ao fa efa kely sisa dia ho hitany zanantsika izany aleo aloha tonga dia atao zao maraina izao ilay zavatra rehetrarehetra atao iny dia avy eo miantsa ny inspekteur amin'izay hitana any ambany kely aloha mi fa miakatra eo any avy eo akery volana volana ahoana izay Ramose efa vita nga ny sakafo maraina iny Ramose efa vita efa anatitra azy any ambony mihitsy aho io ay mety izany fa ono fa maninona no tsy nasianao rano ny termosy tamin'ny alina tena adiniko Ramose fa azafady izao foana mba hisy rano ao fa sitraka izao mila rano amin'ny alina dia tsy maintsy nidina taty ambany eny Ramose ary Ramose izany ilay eniko nandeha tao akaiky ny varavarako iny dia maninona izy izany tsy niteny fa tao fotsiny dia miverina aleo fa anatitra nyreto sakafo reto any ambony iny fa lasa aleo amin'izay aho any amin'ny efitrano aiza ihany ary radoda mbola tsy tonga izy ihany mantsy mety mahavaly ny fanontaniako aleo aloha mihodinkodina kely ny tanàna mandra-pahandinidinina an'izany ary maninona marina moa raha mba miresadresaka kely amin'ilay sipa kely aho sady izao mangina rery ao ahoana ro fomba hitsoahako ato tsy hisy zavatra azo ampiasaina mihitsy ato sady maizina be tsy ahitana ninina mihitsy dia miandry ny afatesako eto fotsiny izany za mba manahoana azy ray tada sy neny any raha mba nanaiky ny teny tada sy neny mantsy za tsy nisy sao rehetrarehetra izao ny vodiko hariva be ihany no mahatonga an'izao ary misy olona makatiako koa izany ny tanako moa fatoran'ny zareo dia tsy misy azoko atao manao ny ry ato salama tsara ve ary toa tsy miteny ry tony fa misy inona tsy fantatro anga fa afaka mamoaka anao ato ange ahy tena marina ve ahiteny ihany raha mifanaraka tsika sindry dia afaka voakako ato andriko raha mifanaraka ahoana aleo fa ho resako amin'ry ihany izay fanarahantsika ka fa ny zavatra teneniko andry fotsiny hoe minana sakafo tsara amin'izay dia matanjaka rehefa matanjaka tsara indry dia ho resako amin'ry hoe inona ilay fanarahantsika azo aleo any loha angoronentana amin'izay miara fotsiny sisa rariva iza moa ilay telefonina teo atsoko any solofo anontaniako azy hoe iza ny maka ary ohatrany nisy nikitika angeza ny telefoninako izany sa ve teto mihitsy no nanaovako an'ity aka tadidiko tsara mihitsy fa tetsy ambony fandrenako tetsy ity izao lasa eto ambony fitoerana entako izany aloha eo ihany fa ahoana ny fombelako ato raha movavahady tsy maintsy endry zareo tambony efa tsy tafiakatro mihitsy ary maninona raha aleo izay mihitsy ny atao andeha hiakatra ny ambitry zareo any ambony aloha azafady madama sy Ramose ahoana kizay volana
Za saika mba hiteny aminareo hoe hiala tsy asa atao aminareo tsony. Fa maninona kia? Nga nisy zavatra tsy nety nataonay nga sa? Aka, tsy nisy zavatra nataonareo fa marary ny mamako dia tsy maintsy midana ny androany aho. Eny ary, zavatra tsy azo ialana moa zany ka tsisy afaka nitazomanay andry. Fa tsy voatery ala nge ndry e. Afaka mitsabo mamanareo aloha ndry dia miverina indray rehefa salama izy. Sa? Ay, aleo ary aloha andeha dia hitako eo raha mbola afaka miverina. Dia izao ve indrindra andeha sa hoe rariva? Rariva ka? Tena confirmé zao fa misy zavatra ataon'ity folan'ity mihitsy. Mody hoe marary ny mamako. Sa ahoana be? Rado a, tovariana be ndry. Miresaka amintsika nge volana e. Inona zao mahavariana be anao ohatran'izao? Tsy maninona izany rehefa andeha ianao ka. Marina ny ansiraka hoe zavatra tsy azo alana izany. Alefa mafimafy andro doda fa taraiky tsika. Tokony melohan'ny opération itsika amin'ny tonga any. Engany tsy ho tara loatra. Ary mandeha mafy be zareo zany. Tena verezany zareo lavitra. Fiakarana be koa ny lalana aty izany. Raha tsy mahay dia any akady. Tena tsy araka ireny ka. Aleo mandeha normalina ihany. Aleo l'inspecteur no naraka azy akaiky. Ary taonjanona ianao? Ay tonga. Ampitiro aingana amin'ny fiara dia ndao hiala ato. Atsofoy any anatin'ny be any mihitsy. Kay, tena tsy napoiziko indray iny a. Tena marary izy zany. Nefa tsy maintsy manavitra mahoma satria efa nifanaraka taminy. Aleo ezaka nitsangana eto fa taraiky tsy maintsy mijery zavatra niezako an'ity ratsako ty aloha fa sao vera be eto ka tsy havita an'iny iny. Aleo ty akanjoko ty rangano ro vitona dia hitona matora anazy. Kay, ino zany voatakako zany? Iazo kay. Tena aleo hitany ty so misy ilana azy ka. Tonga dia ataovy eto ambony latabatra eto lesy. Tsy makaiza tsony hoe efa reniko ny torimaso lalina io. Meo aty lesy io gan io. Dia ilay fitaovana rehetra koa eto aty daholo. Afaka atomboka amin'izay zany ty fandidiny tiako. Oay le ty e. Ino zany tifitifotra be any velany zany le ty e. Mandehana jery lesina ingany zany. Aingana mba vitako rery ty. Zay fa tonga eto ambaravarana ihany a. Tsy miditra ny varavarana izany a. Aleo tonga dia miditra. Ohatra misy olona maromaro makaty izany. Dia ahoana? Miafina aloha izany mety e. Aleo ato ambadika ty varavarana ty. Reny e. Zay fa lasa daholo. Ohatra efa misy fampitofirana ny ao velany eo zany e. Aleo hoany izay hoanina nga fa izay amin'izay mahony izao no tokony atao a. Zany fa raikitra ny fampitofirana. Zaho kosa raha tsy mivoaka ato anaty fiara ato e. Maty any a. Le doda mbola mivoaka ihany. Dia ina raha hitan'ny polisy ato a. Ena mety izay hoe tsy samba ty. Zay kosa fa tonga eto ny varavarany centre d'opération ka. Soa ihany fa tsy mety ny varavarana. Aleo tsy tonga dia mety zany fa manarangarana kely eto e. Aleo amin'izay tonga fa tsy fantatra izay mivelana ka. Tsy maintsy vitany ty fa vola be koa. Dia efa hanomboka ny opération le dia za ty tsy mba manana fotoana iarovatena akory. Dia ino no ataoko? Andraso fa hitako ny hevitra. Tsy mila taitetsy lamana ho an'ity fa sao dia any amin'ny tokony voadidy ny voadidy eo ka ho simba ny entana. Le ty e.
fa iza ry zany mandaka varavaranao zany e? Tsy efa niteny an'ny Lisa moa za. Jereo aza mikorotana nivelana zany. Fa mitady avy Lisa sa hoe. Aloha jereko ao mihitsy zany manana an'izany ka. Tonga dia vonoko Lisa mivazatsy misangisainga. Iyo fa manakany. Tena mitondra basy izy zany. Tsy maintsy hanananan'olo basy ena-tanana iny zao no atao voalohany. Velesiko amin'ity azy tsira zany tana mitazona basy iny dia avy eo amin'ny lohany a. Tonga dia lohany mihitsy nasiana manaraka. Zany tatazy hoe ny tanaka ay mbola lehilahy any. Iny koa fanampiny e. Tsy fampiresaka amin'ny ana tondihako eto. Dia mieritseritsy la hoe navoa le voalohany iny dia mbola voa koa zao. Nofilesy zany a. Tena tsy navoa marina. Ay mety dia tia izay be anaty komba any. Dia ahoana indray zay natao e. Maty eto raha mifanandana amin'ity eto. Aleo vonoko ny jery dia manaraka tena mila ve? Fa mila jerena tsara ny repera misy azy e. Sady tiaka aiko tia ny jereptera. Zay efa maty ny jiro. Iny ity. Resaka be ny fotsiny. Vovy. Tena vovy. Raha tsy maty dia tena. Aleo amin'izay maka mahony dia naleto. Aleoko ohatry ty basy ty amin'izay misy arivateny. Mahavesatra be koa mahony izany ka. Tena aloha mifanambadika ny trano ilavana. Sady ihany mba lokoloko dia miafina any aloha mandrapahy. Kay, marary be zany lohako zany a. Tena tsy nahapoiziko indray ny natao an'ilay rita iny. Tena lasa any asipakeriteta. Ary iny izany mbola fitampifirana be an'izany. Tena polisy riny. Tena loko malapety fa sotra hatsetiko. Tonga dia leto varavarakely dia any ambadika ny trano ny fampitady. Tena misy fiara izany. Alefa kely dia mahafilaila. Raha mandeha kosa ilay fiara dia iny voako ato. Aiza koa ary misy anazy zany. Aleo raha mandeha any fotsiny. Mivoaka tao hoe polisy. Mety efa vita ngala izy tao. Aloha entana so amarenao olona rehetra ny zareo ihany ny zaniko. Mikofokofoko mahony izany. Efa mba mahatsara tena kosako. Fatamazy lehibe. Fa aiza izany? Manjina aloha fa misy olo iny. Iaza? Fa nga ianao. Misy olona ho ahy iny fa manjina aloha. Tena misy fiara ambadika kely izany. Aleo jerena iny. Raha mandeha dia io elako ny aleto. Avotra ihany. Sady ohatrany mampatahotra be ty ambadibadika ty izany. Ino fa manampana. Rehetra maty mihitsy izany a. Aleo voalohany ty basy ty fa tsy hay manizy iny na izy. Andao atahorana. Hevitra mety marina izany a. Andray manao azy ary. Fa minday. Ie. Mikisaka ela anao ary aloha e. Dia hivoaka moramosy Ary tsy misy manarikariky eo ambadika ny fiara izany. Aloha manantona tsara io fa ampitahoriko anaovako feo hafahafa io androany. Io fa akakely. Fa iza koa re manarikariky be eo aloha io. Io fa nandositra. Se. Tena mahay ianao ka. Aiza ianao zanako. Sa ve efa nivonoandra tsy mahataotody ireo?
Ary aiza ary rado mbola tsy tonga foana e. Ay, mety eo ambadiko ny vavahady io ny fiarany. Aleo edina mahazy. Fa maninona ny alina be vao tonga e? Ka somary tafaresaka elaela izay sy inspektera dia tsy hitanay akory hoe alina sady ny andro. Fa ahoana? Efa misy vaovao anga? Mbola ka. Eny e. Efa misy olona tao fanadihadiana any fa mbola tsy mety miteny. Eo indray indry fa mitomany. Sanako. Fa tsy maintsy ho hita ny zanantsika kony a. Eny ary. Aleo amin'izay mialety fa efa mangina izany. Andao ary e. Tsy hay izao na mandeha ty tomobily ity na ahoanako. Mandeha io ka? Ye, aza mandositra fa za ihany ty. Ihaja, fa izany aho matahotra. Fa izy ianao e? Volana ihany ty izy roa. Volana? Eno volana ihany ty. Fa volana iza? Ay, volana sy mpandeby io. Andao hiditra ihany. Ay, ve anao tao ariana tao e. Fa maninona zao raha tsy manaitra ohatran'izany ka. Ka zavy moa nalala hoe sary tahotra nge reto olona nampitahotra olona reto e. Zany aloha eo ihany fa maninona aty ianao? Miafinoatra anareo ako. Za kosa tsy hivokany amin'ireny tifitifotra be reny. Fa iza marina no mifampitifitra tao e? Polisy zareo jolahy reny. Polisy? Fa ahoana nahita amin'ny polisy an'ity toerana ity? Tena marina te hanavitra amin'ny mahony aho. Dia izay na tonga natarika an'ireny polisy reny aty. Fa te hanavitra na ahoana? Fa angaza fantatra o? Fantatro tsara mihitsy ndrika. Na za koa ary fantatro indri. Maizina dia tsy dia hita indri ny endrikako. Dia ahoana izany fomba nitondranao an'ireo polisy ireo nankaty ka? Tsy tonga dia nentin'izy ireo ve ianao raha fantany hoe namanay ka? Nga zany teny mivantana tany ka. Indray alina izay henoko nisy olona tao ambadiky ny varavaran'ny efitraniko. Za nefa tamin'io niresaka tamin'ny solofo. Maraina fantatro hoe ramose ilay izy. Rehefa nanatra sakafo tany ambony dia niteny tamin'ny zareo hoe hiala tsy aso ao intsony. Rehefa niteny an'izany dia hitako ohatry ny nalahelo kely madama fa ramose ohatry ny hitako nandinidinika be aho fotsiny. Fantatro tamin'izany fa mety naheno resaka solofo izy. Nanomboka teo dia hitako hoe nanara-maso be aho ramose. Tsy hoe izany na tonga eritreritra navitra amin'ny mahony fa le teny madama hoe eny ary zavatra tsy azo alana moa izany ka tsy afaka nahitazona indry izay. Fa tsy voatery hiala ange indry e. Afaka mitsaba mamanareo aloha indry dia miverina rehefa salama izy. Hitako hoe tena natoko be ahy izy nefa izany raha tsy kombakomba tamin'ny fakana keriny anjanany. Teo ny eritreretako hoe aleo avota amin'ny mahony. Nanaraka ramose rehefa niala ary rehefa tonga doda naka dia hitako nisy fiara maromaro nanaraka anay. Nasaiko nentina aingana amin'ny fiara satria saota raika loatra. Nandeha mafy koa ireo fiara tao aoriananay dia teo vao tonga saina hoe polisy ireo nanaraka anay ireo. Azoko nataony tsy nandeha taty fa lalakafa fa nizotra nakaty ihany aho satria zara ary misy mpanampy. Dia izay nahatongava an'ny zareo taty. Nasaiko nataony doda taty fiara fa sao dia hita amin'ny polisy ihany dia voasambotra any. Ka dia tsy nietsika tato intsony dia izao hitanareo izao. Dia tonga taty izany dada? Tsy haiko raha niaraka tamin'ireo polisy izy na ahoana. Aleo amin'izay aloha izany resaka izany hoany fa izay alany eto izao no ndeha atao aingany e. Velomy fa velona io fiara io dia ndao hiala teto. Izay fa nandika tena mangatsiaka izany. Fa raha sesa ny akanjonao e. Tia namezako ny ratrako ty. Tia ny akanjo bahako anao ve?
aleo amin'izao fa tsy maninona sady amin'izao ty ratsako ty mba tsy dia mangiry firony tsy dia mandeha be koa le raha anaovy ny akanjonao fa mila makany amin'ny hôpitaly aloha tsika mioratra anao io a mbola tsy mahamaika izany aloha fa izay atongavanao any amin'ny ray aman-dreninao aloha no atao dia avy eo hita eo e tao mandeha andeha ho aiza ireny Nieritseritsy avy nareo hoe nampitahornareo dia iny any lasa nofo zany solofo ie iza koa zany ray miteny any arinako an'izany volana ay ianao koa tao mivoaka tao anaty fiara tao daholo engy anary basy ty atanako ty so mieritseritsy nanao fetsika fafafa tonga dia vitaiko ainga anao ary aty ty aty kay hoay izay lahy iny tsy mihetsika mahery tsy mamerina an'izay tsony ary ianao ry volana naman'zareo ianao sa namako namanao aka raha namako ary ianao dia fatory ny tanan'izay zalahy io aingana eny ary volana dia sahanao ve nefa ianao ny teny teo hoe manginy ty tsy miteny betsaka kay aza fatorana mafy be ry volana zay vity ty andao amin'izay aro any amin'ny salle d'opération asehoako lana madika io tsara sy aminao akony tsy nay maintin'ny ty sipakely ty raha solofo lesy tsy mamoty tsareny zany mazava milava zany inona ary nataoko le ary ohatsa malemilemy zany fatorako zany izay dia voava ary alao manarara oatra amin'izao iny ela tena tsy napoiziko iny ndao hitsoka ary mahony iny koa ary ny enty kay nazako ary natosiny mafy be fa angatsy mifatoranao tsara koa izy teo fatorako ka fa tsy haiko izay navitanina mahala izy teo za koa no adala vehivavy ve ny ampamatorako zavatra tsy lasa lavitsy io reny aingana ianao ndana miodina vari dia zavy aty ty misy basy dia tonga dia tifiro any azy rehefa maty le ry tsy afaka anao azy intsony sipakely iny aingana eny ary aingany rehefa tsika tena reraka aza zao ary tsy maintsy anaraka vaorianantsika reny sady zareo mitondra basy mandeha any ianao mihodina makany ambadika an'izany dia ataovy izay atongavanao any amin'ilay tomobila dia midira ao dia ahoana ianao zany za ezaka nitanandry zareo hoe mino fa tsy eritreritra nitady anao any tsondry zareo fa eritreritra hoe lasa nivoaka ny vavahady ianao dia tsy maintsy anenjika any mahay mamela fiara ianao na mitondra reko manao fanontaniana daladala koa za zany ka ay moa nareo manana fiara velomy le fiara ao dia ento tsy haiko na azonao ny tiako atongavana azoko ka mandehana amin'izay ary saotra atreto ihany tsika eny ary hoaiza tonga dia tifiriko vao mbola mandeha eo loha izy ty tena tsy tafahetsika tsony mahony dia inona natao le basiko moa adino anaty tomobila raha teo tsy lasa lavitra eo zany anareo raha solofo ange ty efa 5 taona lesy lahy niarana asa tamiko tato dia mbola tsy mahafantatra anao ihany raha solofo olo ty tsy manary areny zany tsy lasa lavitra fa tratranao ihany nga misy lasa lavitra eo anaty andra solofo zany alay ve sopakely eo aloha dia eto aty akaiko koa ty aty tena tsy afaka manao ninninina le vao mihetsika tonga dia tsy salasala fa hitifitra dia bity za hoe lahy miavaka tsara eo afaka mitifitra tsara mihitsy fa mba fanontaniana ty fa manina zany lahy ny tianavitra ny zazavavy io ay mosy adiniko ay moa nareo nanao fanaranako hoe ampin'lahy izy voakato dia avy eo izy nampian'lahy rehefa nivela ihany ametsanipetsahany lahy sakafo zay le izy raha tsy diso ay tsy izany ihany ka satria tiako izy ay tian'lahy izy fitiavana ny famotsany ianareo raha izany inona ny tianao lazaina
Tsy afaka nazavana aloha amin'izao sady so tanteraka mihitsy zany matoa nanao hoe zagangalarana an'io zazavavy io dia rena miditra ho ahy io fa tsy alà mihitsy ny andeha hanimba an'izany saika hamono an'lahy any afa tsy maintsy vonoky any nefa lahy vonina iaro amin'ny mahony foana na dia hifarana hatramin'ny aiko azy sady tsy vitanao zany ny hamadika mahony ho areny rehefa maty lahy dia ahoana moa ny tsy ahavitako an'izany satria ny arena nangalarinao ihany no hamonanao ny iny ny lafa tsy milay tsy mila nilay miteny ntsony aza mbola mihetsika be aloha fa vao nizairina ny kibinao tena misaotra volana raha tsy isanao ngamba dia efa maty tany zaiko tsy misy saoran'izany fa nanao izay tokony ataoko fotsiny tena ny veriko fanamadika anainga ianao na za koa ary nieritreritra an'izany tsy maintsy nanao andrena fa raha tsy izany maty teo daholo tsika telo vao nomeny volana nala basy dia gaga be dia nareo variana nresaka iny dia niteny io izay tia dia tifiro fa tsy zaty sa dia za koa ary nangovotra be fa soa ihany fa akaiky mba vita aloha iny mila mody amin'izay rehefa efa sasa miandro izay ny ray aman-drenao miaraka makantsika ka sady tsy adiniko ilay ny fanarahantsika asianao iny misy olona ane izay nambavahady zany dropy ohatra misy taxi mihitsy io mba jereo kely azafady aleo aloha jereko eny tonga sika andao hivoaka andraso aloha ry mahony mba misy zavatra lazaiko andrimy alohan'ny hidirantsika any zany fa inony zany iny fa mivava vady fa andao hitra dady ny zanako dia saizery tada sy neny ny fandehan'ilay tany tena faly be afa tafaverina eto amiko ihany ny zanako afy aloha fihiniko izany zanako izany tena nalahelo be andry mihitsy neny za koa ary nalahelo be antada sy neny tany tena tezitra aminareo satria naka ny zanako nareo saingy raha tsy nisy anareo nefa dia efa maty ny zanako ohatr'izay noho izany tsy esoriko ny atezerako fa misaotra anareo kosa no nataonareo tamin'ny zanako za aloha tena mifona aminareo fa natokisanareo nefa nanao an'ireny aleo izany ho any tsy maninona izany ny fiverenany zanako izao ny zava-dehibe amiko lato tsy mitemy mihitsy ka tsy misy ambarako ao fa ho tanterahako ny fifanarana nataonao sy ny zanako izany ve misaotra betsaka ary ahoana ny amin'ny volana mbola iso taminay ve sa ahoana ny hevitra indry izay ny riko raha mety aminareo madama sy ramosea mba misy zavatra tiako resahana aminareo ahoana k'izay volana mba misy fanomezana mba tiako omena anareo ty solo ny zavatra rehetra nalaiko tany aminareo izany ve dia inona k'izany raha ny zavatra veritato ve dia voasolonao sady izay ange tsy mitaky an'izany marina izany fa tsy voasoloko daholo ireny zavatra very ireny fa izay vitako ihany ty omeko anareo ty inona ny ty amin'ny valopy ty inona izany soratra eo amin'izany ilay arena nangalarina inona ny dikan'io sakafo ilay valopy dia hita anareo ny ao anatiny ao anokafako azy rymia ary to taratasiny ny ato ty ve ny solon'ilay arena nangalarina ie io solon'ilay arena nangalarinay izany hoe ilay izy mihitsy moa izany io taratasy fotsiny nge ty izany inony ty vakio inona ny soratra ato ry rado ela be ianao izany testa dia inony ty fa inona ny dikan'izao
Fa testa dia naniza? Testa dia niaja sy anao ty Ramsea. Ie. Ihaja nitoto kely zanakareo voalohany. Izy ilay anisan'ilay harena nangalary nefa 12 taona lasa izay. Natolotry ny XL raha teo anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe ilay harena nangalary. Tantara nosoratany Ndiamatoa, Ovelomny, Rakoto Asompatry, Yary, Foary, Yaritso, Tsikamaminay, ary Irakoloy. Kirakira ny lafiny ara-teknika, Citoyen Arinaja. Nandray feo, Tsanta finaritra. Nanatotosa. Ndiamatoa.